Fandraisaka ny lafim-baovao eo ny vonjandarimarim-pirenena ihany sika ho fametrahany fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara amin'ny fanatanteran'izy ireo ny politika ao anatin'ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana dia nitondra ny anjara birikiny ary ny orinasa RTL ka nanolotra fitaovam-pifandraisana ho an'ny zandary. Novatsian'ny RTL fitaovam-pifandraisana antsoina hoe village phone miisa 20 ny zandarmeriam-pirenena mba hoentina mampandry fahalemana ny tany sy iadina ihany koa amin'ny asandalo. Ireo faritra tsy misy réseau any Atsimonosy izay voalaza fa faritra mena no azo voalohany reto fitaovam-pifandraisana ireto. Ilaina amin'ny tranga rehetra ity fitaovana ity fa tsy ho an'ny fandriam-pahalemana fotsiny ary azon'ny mponina ampiasaina saingy ny tompo-paritra zandarmeriam-pirenena no andraikitra ny fampiasana azy. Notanterahana io maraina io tetsy amin'ny foiben'ny RTL Korondrano ary ny fanaovan-tsi fifanakam-piara-miasa teo amin'ny Rotota. Andriamatoa Meksan Bekangba, tale général-ny RTL Ankilany sy ny général de division Rakoto François Rodin, commandant-ny zandarmeriam-pirenena Andaniny. Ny tena tongony lehibe aloha dia mazava ho azy satria misy faritra eto Madagasikara izay mbola tsy voarakitry ny réseau fa halalantsika azy amin'ny resaka fifandraisana telefônina zany dia ireny tompo-paritry ny gendarmerie izay miparitaka any amin'ny faritra mena reny indrindrindra izay ny amin'ny toerana tena sarodalana ary tsy misy réseau io dia anana tombotsoa amin'io satria afaka mifandray amin'ny lehibeny aloha zany izy voalohany indrindra mba mandray ny baiko sy ny toromarika tokony mena amin'ny zavatra mety miseho, afaka manao tatitra ny zavatra miseho ihany koa izy sy zavatra mety manjo azy sy mivokatra azy na indreny ady amin'ny alatromby sy ny asandalo reny ary indrindra afaka mifandray aminy koa zany ny vahoaka amin'ny fotoana faran'izay aingana mba ahafahany manao vonjitaitra manao intervention zany mamonjy amin'ireny olona mety tafian-dalo na tratry ny alatromby reny zany na mety zavatra hafa koatr'izay koa ny fiarahamonina dia afaka manampy ny vahoaka izy ohatra hoe misy tsy fahasalamana resaka sosialy zany amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina amin'izany avokoa ka tena tombontsoa lehibe zany ho an'ny gendarmerie ary ho an'ny firenena amin'izao ezaka fametrahana ny fandriam-pahalemana araky ny toromarika nomen'ny fitonam-panjakana zao hoe tsy maintsy averina amin'irony fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa eto koa dia raha roto fa ao anatiny misy zany zay zao mametraka ny fandriam-pahalemana koa amin'ireny lalam-pirenena reny ary fanazahoana vokatra zao va napetraka voatsy voamalina fakomaly angamba ny dispositif tamin'ireo route nationale isan-karazan'ireo dia fa nisy tratra ireo mpanakandala na maly zany tany Akazobe malakilana Akazobe makany Mazaka dia ezaka atao daholo zany zay gendarmerie zany amin'ny toerana rehetra mihitsy ametraka amin'ny fandriam-pahalemana ka ity koa zany dia azo ampiasaina amin'ireny axe zay tsy misy réseau amin'ireny lalam-pirenena reny zany anampy ny gendarmerie any Santatra Ambavarany ihany izao fiara-miasa zao hoy ny Rotota fa ny tanjona dia ny andrakotra any Madagasikara amin'ireo faritra rehetra tsy misy réseau samy mahazo tombony amin'ity fiara-miasa ity avokoa moa ny Rotota.